Zay no amin'ny lafiny fampianarana fa eo amin'ny lafiny politika kosa indray no andeha hojerentsika amin'ity ariva ity. Misy amin'ireo mpanohitra no tsy dia mankasitraka loatra ny fomba fandehandrareo MMF na ny malagasy mivondrona ho amin'ny fanorenana eo amin'ny lafiny fanorenana ara-politika amin'izao fotoana izao. Raha ny parti libéral démocrate izay tarihan'ny Sarara Biarso dia nambarany fa tokony hisy mazava ilay planina izay tena mitondra ho any amin'ny demokrasia tena izy ary tsy tokony hoentina any amin'ny fikorontanana intsony ny firenena amin'izao fotoana izao. Marc Antoine. Na dia ao anatin'ny vondrona mpanohitra aza ny antoko parti libéral démocrate izay tarindra Madou Sarara Biarso dia tsy mandala ny fametrahana sehatra makany amin'ny fanakorontanana amin'ny tenany. Tsy mbola mazava mantsy ny ambarany androany ny tian'ireo mpitarika politika hafa atao entina hanarenana ny firenena, ny fitadiavam-baolana makany amin'ny demokrasia tena izy sy ny fampandrosoana marina ny firenena no tokony aseho amin'ny fitantanana politika. Ny fijerena ifotony ary matetika ny toe-java-misy eto amin'ny firenena no tokony apetraka ka ahafahana mamantatra ny filan'ny mponina satria ny zava-nisy 10 taona teo aloha tsy voatery ahasoa foana ny vahoaka amin'izao vaninandro ankehitriny izao. Zahay zany dia niteny fa ny atao hoe manohitra tsy hoe fakahalana olona fa système. Zahay dia miteny fa ny tediavinay tsy hoe révolte fa ny tena tokony jerenao anatiny dia hoe inona ny fiantraikany zavatra atao ho an'ilay vahoaka. Ny tediavinay zany dia révolution mihitsy. Za dia nangataka foana fa ao anatin'izany fiarahana zany na amin'izy na amin'izy dia tsy maintsy apetraka ny atao hoe marimaritra farak'izay kely afaka iraisana, ahitana ny atao hoe marimaritra iraisana. Zay ilay atao hoe minimum de consensus amin'ny resaka tany, amin'ny resaka fifidianana ary amin'ny resaka lalam-pandrenana. Nangataka an'izay amin'ireo atao hoe mpanao politika mitarika etsy sy ireo tsy mahita an'izay fa resaka hafa no hita, zavatra hafa no fantatra. Eo anatrehan'izay ny PLD zany dia tsy namonjy ireny mouvement ireny fa profo anankiray teneniko hoe izay kosa dia nanohana ny resaka ohatra hoe code de communication. Zahay ninona tolona manohana fa izay te hiteny lavitra ary te hitarika lavidavitra amin'ny fisainantsika hoe le izy tsy manohitra animba fa manohitra manangana, manohitra manolo hevitra. Le hevitra nefany tsisy mipoitra mihitsy. Marina fa ny sabotsy lasa teo no nikasany anatanteraka fivoriana ny mpanao politika mivondrona eo amin'ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy saingy tsy nahazo lalana ny anatanteraka izany fivoriana izany izy ireo.